Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Matetika no miverimberina eo amin'ny vavan'ny olona ny fitenenana hoe maka leo le fiainana, leo miaina azany. Na dia hoe vokatry ny fahazarana fotsiny aza ny anonoana antsika ireny teny ireny matetika rehefa misy zavatra mahasorena na mahakivy antsika, dia tsaroa fa hisy fiantraikany amintsika izany rehefa mitohitohy hatrany ny famerimberenana azy. Koa manomboka anio ary soroy ary esory tsy ho tononony ao amin'ny vavanao intsony ny teny hoe leo miaina, maka leo zao, maka leo ry, fa aoka hiaina mpahazotoana tanteraka. Mitsikila lalandava miomeza rehefa misy fotoana azonao anaovana izany, eny fa na dia hoe mety dia hisy antony loatra aza. Mitiava tsy misy takalony, fa aza miandro tiavina vao mity. Rehefa manao zavatra iray ianao dia mametra tanjona na inona izany na inona, dia menara miainao amin'ny fonao rehetra. Aza manao lolo-po fa mahaiza mamela heloka. Ary ny lehibe indrindra dia apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha toa ka dia hiaina amin'ny mpifaliana ianao. Farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Korintianina 2:17 andininy 2:12. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahantsika atao anatin'izao fandaharana izao, miaraba ny mpiaino rehetra, engane hitondra soanao ny fandrenesanao ny feo ny fanantenana. Tsy anenenana io. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesanao ny Martina sy Rila. Ody ny ato, ody romoa, dry, fa aiza ary ny olona to tsisy mamaly le ritsya. Trondro zany lokany zareo ato zany ity, aiza ary ze olona e. Oadray, mandroso aty an-dakozia ry Bezily a. Ede, aza mihafahafa fa tsika samysika ihany io e. Ary no everiko tsy misy olona ny ato nefa misy loka manitra dia manitra ery e. Aisy no mikarakara ato. Ie, ka tsy ao raha matoa dia tsy maintsy ny tena ny mahandro e. Ay, mba mifanampy e. Andraso aloha tapoako rano kely ty fa mbola tsy masaka izany ko. Oy, to trondro ray vilany romoa, reo ve ho lany? Lany foana io ry Bezily a. Ny ato an-tranonay ane mahazo tomana rehefa trondro ny loky e. Ay, mo voaloham-bokatra teny atambaro io dia mba atao misimisy ry sia. trondro teo atambarinareo rio
voaloam-bokatra hoy se tena betsaka trondro ani zany ao atambarinareo ka niompiana mihitsy angereo ay zay no mahatonga ny fefoloanay ho avo marina zany ary efa voamariko mihitsy reo fa tsy azoko a-tsaina hoe iompiana trondro no antony tsy efa tsasa metatra ve ny avy nio fefoloanareo io zay mihitsy eno a 50 santimetatra zao ny abean'ny fefolo eo ambony ay 50 santimetatra tahak'izay koa ny avony de oasetia akoatra n'io fefolo avo de avo io ve mbola misy fikarakarana hafilaina atao amin'le fiompiana trondro an-tanimbary se raha ty azo vokatra tsara se de tsy maintsy asiana dobo fieren'ny trondro ny tanimbary fa inona no anton'izany dobo fieren'ny trondro zany anga tsy ampy le fefolo efa avo be io tena ilaina ny dobo fieren'ny trondro fa naony mba handefasana an'ireo zanatrondro alohan'ny fanetsana ary tsy zay ihany fa rehefa miavavaritsika indry se ty de ahena ny rano de any amin'le dobo fierena no natao hieren'ny trondro amin'iny fotoana iny azoko ao amin'le dobo fierena zany no natao hipetrahan'ny trondro rehefa misy asa mety andritana rano atao eo amin'ny tanimbary raha izany zay mihitsy rehefa mangatsika ihany koa ny rano any anaty vary ihany de any izy no mimery zay arak'le anara mihitsy azo antoka marina raha misy an'ity dobo fieren'ny trondro ty fa ho tsara ny vokatra ho azoka jereo fotsiny rangaty trondro be anareoko marina ny zay aneny mahatsara an'le miompy-trondro atambary ry bezily izy aloha fomba tehinana trondro de mba afaka maka atray raha tsy manam-bola afaka mivarotra zay aneny tsy maheo andramatory ay lasa ny varotra trondro sambatra kosinareo romoa sady karaza trondro vavety le ompianareo raha ny fahitako reto ambolany reto tena marina trondro karpa no ompianay eno anisan'ny trondro mora mitombo mantsy izy ty de io aloha no naresy lahatra sady efa hitatsika zao ny vokany ande mba iompiany ko ary moka tena mampitsiriritra ny filazany sesy ny fahitako azy eto marina mo miopiry bezily fa tsy hanenenana io edray ho atao mitsarisetia raha maniry ompitrondro an-tanimbary zany ianao de ataovy avo mahatratra 50 santimetatra ny fefilo na ny tahalaka de tahak'izay ihany koa ny habeany eo ambony 50 santimetatra ny velaran'ilay tahalaka zany akoatr'izay de mahasoa ny fiompiana trondro an-tanimbary ny fanaovana dobo fieren'ny trondro ny antony io moa de antrotsahana ireo zanatrondro alohan'ny fanetsana natao heren'ny trondro izy rehefa mangatsika iny ny rano any anaty vary na ihany koa rehefa miava na misy fikarakarana hafa ka tokony anenana ny rano ao an-tanimbary na andritana ny rano ao an-tanimbary tsara ny manamarika fa any amin'ny faritra iva indrindra ao amin'ny tanimbary no asiana ny dobo fieren'ny trondro ka tahak'izao ny haben'io dobo fieren'ny trondro io 2 metatra sy 20 ny habeny ary 10 ka hatramin'ny 20 santimetatra ny ahavony miala eo amin'ny tanimbary de zay no mbola miampy ny ahavon'ilay tahalaka na ny fefilo zany zay 50 santimetatra tsy tafiaraka ao anatin'ilay 10 ka hatramin'ny 50 santimetatra zany ilay ahavo sy ny tahalaka fa akoatran'ilay 10 ka hatramin'ny 20 santimetatra ny
fefilo na ny talaka izay 50 santimetatra ny avony. Ilaina indrindra ireo mba hatsara ny fiompiana trondro tanimbary atao andramo fa tena mahasoa dia izay koa aloha ny mamarana ny fandaharana asa tontolo iainana amin'ity androany ity zoanitra ny nanolotra izany ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika mandrapitava tompoko. Radio feo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamompoka ambaravara ao hilera ity saotsindragnahary koa antragnonao atoa. Mialohany handenitsika ny baiboly ary moaty handehitsika hivavaka itseky. Ndragnahary hagnaboagny nahary anay nagnomianay nyity fotoa toy koa iriheo handenihanay ny teninao hijignanay ny sitraponao fohao ny fonay fohao ny sainay ary meteza ry mihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany nagnaranao Jesosy ro ngatako sao afaka zao. Amen. Apokalipsy toko faha 7 ngandininy faha 4 sy ngandininy faha 7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra nanana filasan-tsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankovy ao anoloan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahorana Ndragnahary izy volagna anjely voalohany ny teny voalohany volagniny dia hoe matahora amin'ny bolana toko faha 10 andininy faha 7 ny fahatahorana Ndragnahary mahela velona fa la iesy matahotra Ndragnahary hafohezigny fiainao mahela velo koa ny matahotra Ndragnahary. Misy raha miseho andagnitsagny lafa tsika matahotra Ndragnahary ngambony tany atoy dia zao fitahia safononoky problemtsika eo ndra misy asa zakatsika vao fitahia fahasoava fa andagnitsagny misy raha hoy zao amin'ny Malakia toko faha 3 andininy faha 10 Malakia toko faha 3 andininy faha 10 ary tamin'izany zay rehetra natahotra an Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova ny haino ka nandre zany ary nisy boky nisorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka zany misy boky sorata ho an'igny olo anorata hoe iano natahosahy zany hoe iano nitandrina ny didiko iano ro natahosanahy hendry soa nankahala ny ratina androany le misy boky sorata agnatrea Ndragnahary mihitsy ro anoratany io. Ka izao la ia matahotra Ndragnahary la ia mitandrina ny didiny mankahala ny raha raty aby dia zao misy boky soratana andany zany mirakitsy gn'agnarana hoe nitandrina ny didy olo raiky toy injarahy toy inahota toy. Laha jerenao ny Levitiko toko 20 dia zao fitahina sy ozona tahiandry Ndragnahary laha ohatsy ka mitandrina ny didy 10 ozondry Ndragnahary laha ohatsy ka tsy tandremanao didy 10 zay ny famitinana amin'ny Levitiko toko faha 20 fa amin'ny Levitiko toko faha 27 izy dia nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo-karena voady zao ny rakitsy zao fanatitsy zao dia amin'ny toko faha 17 tao dia andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha 17 any dia misy fanatitra omen'ny olona tany olona hanagna biby fiompy amena Ndragnahary masina dia masina Ndragnahary igny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valeran'ny raha toy zao ro beheva ao izao ro aloha ao amin'ny drala io dia toy izay raha igny amin'ny andininy faha 30 ary ny apahafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sady any Jehova masina ho an Jehova zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy amina o zany any Jehova avy amin'ny Jehova io
ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby ihareanao ny varisonao ny am benefisinao apahafolo ny benefisinao apahafolo ny karamanao de zao an Jehova izany fotsy anao laha mimpolo tsika Malaki toko 7 Malaki toko 7 ngandininy 7 misy resaky lehibe vata ao resaky la tena vata eto fanaovandragnahary amitsika olombelo Malaki toko 7 manomba amdiny 7 hatramin'ny andro ny razanareo nareo de fa niala tamin'ny liliko nareo tsy nitandrina andrany didiko zany nareo ka zao ndragnahary mikaiky mipolia ngamiko mba himpolia aminareo koa raho hoy Jehova de tsika ny olombelo mbo mamaly akory moa fomba hipolianay mamaly go ndragnahary handravan-dragnahary gn'olo handrava go va nareo de mbo mamaly tsika olombelo ino moa handravanay anao ino moa handrobanay anao zao ndragnahary mamaly ndragnahary bakeo amdiny 9 tapany faray hoy amin'ny 10 sy foanatitra vokany andiny 7 voaozina amin'ozina ianareo refiranena hetra zao antso amizay gnatao ndragnahary amin'ny andiny 10 andesonareo ny 10 rehetras ho ao an-trano firaketako didy sy nitandreman'olombelo hatramin'izay zany niala tamy didy nandika ny linan-dragnahary olombelo sy natahotsy ndragnahary sy nagnampolo ny fanatra sy ny apahafolony eo ndragnahary nareo voaozy nareo lasa mampoly an'io ampolio ny apahafolon'io nainay nareo sy nrazanareo liany tamy razanareo tsy nitandran'izay didy zay ka zao mimpoly amiko nareo de baipoly amreo laha nareo zany tsy mipoly amiko amin'ny alalan'ny fiporofoanareo anazy ho porofo hoe tena mipoly amiko nareo mifamiranareo mpafontsy fanatra tsy afaky himpoly aminareo aho ka io raha fitahia aminareo io de iozina ho anareo koa io ary sy hipetraka aminareo io miditsy amy kiloadoky io miboaka amy makarakara io ary hahazo-drala ihandroany fe tsy ahary sy vola raiky tsy ahary sy tao raiky fe hanagnanao million maromaro ho voaozina io ary tsy hanahanagna sasika la ohatsy ka tsy hendry la ohatsy tsy magnaraky ny sitrapondragnahary la ohatsy tsy mitandrina ny dindranahary la ohatsy tsy magnampoly io mpahafolo sy fanatitra io aloavy amindragnahary ampolio amindragnahary ny ampahafolony ary manao fafanatitra ka atao amina lahelo ka atao amin'ny fo te homeko andragnahary aby zany ny ampahafolony karamako tsy raha hanao aby igny efa namoro drala efa namoro fahasalama efa namoro tanjaky ndragnahary aby nanao an'izao fa mba ho fiara miasany aminao de zao ampolio ny ampahafolony firy moa valerany tanjakinao karamanao ataotsika mikarama efa tsy hetsy riha le efa tsaly avao ny viliny fahasalamanao nahazo anao an'igny efa tsaly avao ny viliny fiaignanareo mianakavy eo vandy zay matahorandranahary omeo voninahitsy laha tonga ny andro fitsarana ny agnaranao fa ho hita agnatin'ny boky io ho hita sa tsy ho hita laha tsy ho hita ao le mampamangy eo ty fiaignanao ndra nivavaky nanao kory fe tsy mitandrina neo didy io ozina kory ho azonao tsy natoko tamikely anao tsy ho tendrendragnahary hanpanapaka ny be zao ary tsy ho tonga aminao mihitsy ty hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao tsy ho azonao zany satria fe ny agnaranao tsy hita agnatin'ny boky igny ao tsy natahotsy ndragnahary iha tsy nitandrina ny didiny iha tsy namerana ny ampahafolony sy ny fanatitra iha ka magnategna hahazo fiainana mandrakizay iha laha tsy manao fanatitra sy mampolina ampahafolony pitoroteny toko faha 12 pitoroteny toko faha 12 ka ny andininy faha 13 sy faha 14 ary rehefa re zany rehetra izany de izao ny farany teny Andriamanitra ro atahoro ny didy ry rotandremo fa izany no tokony hataon'olona rehetra fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny amin'ny zava-miafina rehetra na soa na raty ka izao rehefa re aby safandragnahary ny raha toroteny abiaby maro aby re zao de zao ndragnahary ro afakao ny liliny ro tandremo didy folo ampolio ny fanatitra ampolio ny ampahafolo ny rolahy miantoka amin'ny fitsarana miantoka ny fahatafavoaha ao amin'ny fitsarana anao io ndre tsy zay ndre ny fikahe Jesosy anao avao hoe iaho namorona anao iaho nagnomenao aby io ampolio amiko ny ampahafolony ndray zay avao ny naboaky ny lily raha io ka antso aminao amin'ny toy androany toy himpolotsika amin'ny apokalipsy toko 7 andininy faha 7 igny izao ny vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy hoe matahorandranahary omeo voninahitsy fa tonga ny andro fitsarany ndragnahary ny hitahy anao ndragnahary
hitantana ny fiainganao ka manomboka amin'izao iha hagnampolony ny fanatitra hagnampolony ny ampahafolony hitandrina ny odidy faraika ambin'ny folo ary ho vokatsy ty fiainganao Dragnahary lay hitahintsika iaby hivavakitsika Dragnahary namoro anay Dragnahary nagnome anay ny raha iaby ry zao Dragnahary nagnome anay ny rivotsy Dragnahary nagnome anay ny sakafo iaby sy ny tanjaka iaby misaotra anao zahay nampitampoly izany lesona zany mampahatiaro anay ndraiky ny lily tokony ho tandremanay Jesosy io vonoigny helokonay laha ohatsy ka tsy nihevitsy ny agnaranao zahay fa nandeha araky ny sitraponay ary manomboka amin'izao dia hatahosanao zahay hihainy ny feonao zahay ary mba ho soratanao amin'ny boky ao an-danitra ny agnaranay ka lafa avy ny fitsarana dia ho hita ao agnaranay ary handovany ny fanjakana miaraka aminao koa izahay Jesosy io amboary ary ny sainay amboary soa ny fonay ny agnaranao Jesosy no angatahako izany fakaizany amen Dark ny ambasadora ny androko ny fiainako nao lafa na foy omeko anao atolotro anao miarenako fananako ny fitiavako omeko anao atolotro anao ny asa ny tanako ny hery ananako atolotro anao iray anomboka anao ny foko sy saiko eniatra minyaiko atokako anao iray anomboka anao tsy efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo reo avako sy namako iriko Jesosy ompanumpunao anarakanao anulutra ny fiainany eo antananao tsy alaminao na ino lanso ny asa ny tanako ny hery ananako atokako anao iray anomboka anao ny foko sy saiko eniatra minyaiko atokako anao iray anomboka anao ny asa ny tanako ny hery ananako atokako anao iray anomboka anao ny foko sy saiko eniatra minyaiko atokako anao iray anomboka anao atokako anao iray anomboka anao
ilay feo ny fanantenana. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa. Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Itondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Miaraka amin'ny Dr Yves Ravelson, filompanorona ny ONG Sixwab. Dia faly miona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana mahakasika ny fahasalamana ity. Miarahaba tompoko ary mirary ny sosiny tsara ho anao eo ampanarahana hatramin'ny farany ny fandaharana. Fandaharana ara-pahasalamana ny resaka mahasarika ary tokony ho henon'ny rehetra izany, satria ny fahasalamana tsy tongatonga ho azy fa vokatry ny fikolokoloana ny vatana ho salama ny mahatonga an'izany, ary tsy vitany hoe ho salama fotsiny fa mba ho lava andro iainana. Efa sasamiandry ianao, tsy ho berezaka intsony izay naritiany ny eto ny fanolorana iaraka amin'ny Elion Andry amin'ny Tansoa sy Dokotera Yves Ravelson ianao ao anatin'ity fandarana ity, ny amin'ny ity anio ity, ny momba ny maso, ny tsara ho fantatra mahakasika izany. Efaly miaraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana eto amin'ny onjam-peon'ny radio Adventiste Resa-pirenena. Miaraka amintsika eto ny Dr Yves Ravelson, efiarahantsika mpiaino mahalala mihitsy izy manero an-tany. Miarabanao Dokotera. Manao ola tompoko. Inandray no voandalana hoentinao ho an'ny mpiaino antsika? Voalohany aloha dia manolotra ny arahaba ny mpiaino rehetra izay any an-tokantrano any na amin'izay toerana izay mety ahafahana mandre an'izao onjam-peo izao ary eto dia manararoatra kely na manahelian ny ankasitraka ireo olona maro izay miantso, ary misy sasany moa zany avy toerana lavitra mihitsy kanefa tonga eto Tananarivo mba iona amin'ny tenako mba ahafahana manatsara an'izay fahasalamana izay. Araka ny efa fantatsika moa zany ny zava-dehibe amin'ny ity tanjona kendrena ity zany dia hoe hanana ny fahasalamana tsara ary ho ela velona. Izay moa zany tena tanjona amin'izy ity, ka tsy zavatra ray ihany zany no resahana fa ny vatana ray manontolo zany no tokony ho resahana rehefa misy ny resaka momba fahasalamana. Izay indrindra ny antony iresahana momba maso fotsiny, satria maromaro mihitsy misy ankizikely zao nenao tsika tamin'ny radio dia tonga tany ampiasako le olona le ray aman-dreniny tondra le zazakely miaraka amin'ny solomaso kely tena lopa mihitsy, fa maninona ty zanakay ity ary ny zanakay rehetrarehetra dia lasa manao solomaso daholo. Zany zavatra zany mila fantarin'ny olona zany zavatra zany, ary tsy hoe zay olona rey zay ihany no manana olana ramaso fa betsaka, tena betsaka mihitsy. Ka izay zany no andeha ho resantsika fandarana 3 na 4 eo angamba mety avitantsika an'izay dia zay indray zany no ho resantsika. Inona moa le maso aloha? Zay zany ny fantaniana mety apetraky ny rehetra hoe inona marina moa io maso io. Reto dia mahatsiaro an'le teny ao amin'ny Baiboly hoe ny maso no jiron'ny tena. Jiron'ny tena. Raha vao maizina io maso tsy zavatra manjary fiainan'ny olona anankiray. Afaka maly mihitsy namana Elian ny tendry piano dia nezako ny tapenana amin'ny masoko anankiray. Fa tena zava-doza mihitsy satria tena mikorotana tanteraka mihitsy le fomba fijerinao an'ilay le clavier rehefa nitapenana ny maso anankiray hoe andramako tapenako ny masoko anankiray tena zava-doza mihitsy ka le izy maika fa hoe maso anankiroa mety ho voa ary tena misy fitotonganana mihitsy ny fiainan'ny olona anankiray rehefa maso io no voa. Ka iresaka maso tsika, inona moa ny maso? Ny maso aloha zany dia fitaovana anankiray ahafahantsika mahita.
fa izao ahoana fomba ahitana zay zany zavatra horesantsika zany androany ohatrany hoe ivelatra kely mihitsy ahako amy resaka anatomi zany hoe ny firafitry ny maso io amty tapany voalohany ty zany resaka kely amy firafitry ny maso ahoana ny fipetraky nyo fahitana io zany hoe ny zavatra rehetra zay hitatsika dia manome hazavana ny zavatra tsy hita no tsy manome hazavana zany hoe enao zao mahitana dikan'izany misy hazavana alefako apitako any amin'ny masonao de enao koa zao hitako dikan'izany misy fahazavana arakaraka ny andehananao lavitra na zany zao mandeha anao miakely le hazavana avy any aminao miampita ty amiko dia mia tsy hitako tsy kelikely anao rehefa lavitra loatra anao tsy hitako tsony anao satria tsy tonga ty amiko tsony ny hazavana avoakanao zay zany le izy ka io hazavana io rehefa tonga ao anatin'ny maso dia ampitainy maso mankany amin'ny atodo ampitainy maso mankany amin'ny atodo zany hoe ny fahavoazana eo amin'ny fijerena zany misy zavatra maromaro voalohany le hazavana miditra avy aty ivelany miditra ao anatin'ny maso eo de misy antony anakefatra mety tsy ahitana ary miainga avy eo amin'ny maso mankany amin'ny atodo le afatra zany tsy maintsy tonga ny amin'ny atodo zay vao interpréter zay vao hoe fantariny hoe inona moti na iza iry ka ao anatin'ny maso misy faritra efatra izay transparent zany hoe ohatra zao amty studio ty zao raha ohatra misy olona tsy ambatika tsy de tazana satria transparent le fitaratra zany transparent de tazana ny olo ambadika ao fa andao ane kikisatsika ity fitaratra ty rehefa kikisatsika ty fitaratra ty dia manomboka tsy hitatsika ara-dalàna ny olo ao ambadika ao satria lasa opaque le fitaratra ka ny masotsika dia misy faritra efatra transparent zany hoe ny hazavana dia manavatsava nyreo faritra efatra reo ka ny ray am'ireo fotsiny no lasa tsy transparent de fa midina ny fahitana zany hoe raha vao nyray am'ireo fotsiny simba zany raha ny ray am'ireo fotsiny simba de tsy tafita le hazavana de zay zany lay momba ny maso aloha zany hoe tany saiko vetivety indrindrandrindra ho an'ny mpianatra moa zany mety ho intéressé am'izay zavatra zay faritra efatra reo atao milieu transparent de l'œil ny voalohany de ny cornet eto ambony eto le vao hita vao tazana eo io ny atao hoe cornet izy io transparent io ka raha ohatra io no kosikosehana amin'ny tanana vao kikikiki isan'andro dia lasa tsy transparent io tsy mety hoe zany dokotera le mikosomaso tena tsy tsara mihitsy mikosomaso matetiky ty indrindrandrindra mangididy anao de kosikosehany io maso fa inona ny atao raha mangididy de rehefa mangididy aloha zany de aloha sasana ny maso satria ina ny antony mampangididy ny maso moa zany ny antony mampangididy ny maso ndraindray misy bovoka na setroka izay miteraka irritation am'le maso ndraindray misy zavatra ataotsika hoe ohatrany hoe sakay ohatra zavatra produit corrosif isan-karazany zany hoe tonga eo amin'ny maso dia ohatra zao be deaibe mihitsy ny olona zao mamangy fahoriana de latsaka ny ranomaso na tsy tehitomany aza ina ny antony satria lay razana vo avy nasiana formol de le formol lasa ohatrany mianaka ao anatin'le efitra misy an'le razana de zay olona mandeha ao na de tsy tehotomany aza de lasa milatsa-drano maso azy satria produit irritant le formol ka betsaka ny produit irritant zay mahatonga irritation amin'ny maso manjary mangidihidy de ny tsara indrindra dia ny manasa maso ary ny ranomaso ny ranomaso ane de tsy inona fa karazana rano anasana n'lay fitaratra zay maloto isaky mikipytsika ao anatin'ny ray minitra eo amin'ny 5 mikipy eo masotsika iny zany ohatra ny essuie glace izy iny ohatra ny essuie glace hoe fafana ny maso
itsika mikipy iny voajanahary zay voajanahary iny fa rehefa tonga ilay hoe misy mangididy mihitsy hoe misy zavatra tafiditra ao a dia aleo sasana ny maso misy fiandraisiny mihitsy zany amin'ny fahadiovan'ny tontolo iainana tena ngeza be mihitsy ny raikitry ny tontolo iainana amin'ny fahasalaman'ny maso tena ngeza be ary za moa zany de miteny amin'ny olona foana tsara ny miainana ambany vohatra satria ny fiainana ny ambany vohatra madio ny rivotra tadidio fa ohatra zao voaingana kely a nisy mpiasan'ny fahasalamana tonga teto Antananarivo teto a avy any andafy any izy io avy amin'ny ministèren'ny santé no nanafatra azy ohatran'izany de ny teny izy hoe tsy tamana eto Antananarivo amin'ny eto aminareo eto aho izy maloto loatra izy ty tanàny ty fa lasa mangididy ny masoko izy izy lasa mangididy zany hoe setroka tômôbila rehetrarehetra mivoaka reo a tonga ny amin'ny masontsika daholo ireo setroka isan-karazany mandoro briky isan-karazany mandoro zavatra reny rehetrarehetra reny de misy akony amin'ny maso daholo ka tena zava-dehibe mihitsy a ny fahadiovan'ny tontolo iainana raha ohatra tsika te hanana maso ara-dalàna tsika mety tsy mahita maso an'lay loto mandeha ny amin'ny rivotra fa ny fiatraikany zany tena ratsy de ratsy tena ratsy mihitsy ny fiatraikany ary izay ny antony hoe mba tokony hiezaka sika ny iaina any amin'ireny tontolo ambany vohatra reny satria madio lay tontolo iainana madio le tontolo iainana dia misy fiantraikany amin'ny maso zay fahadiovana zay anome ohatra anankiray indray ahako mbola eo am'le faritra voalohan'le transparent fotsiny zany ny resantsika mbola eo amin'ny faritra voalohan'le transparent le atao hoe cornet zany ny resantsika anome ohatra anankiray ah misy ny olona tonga any amin'ny hôpitaly tonga amin'ny hôpitaly le olona anankiray a de hodidiny izy ohatra de asiana oxygène izy tadidio fa iny oxygène iny a dia gaz inflammable mandoro io gaz io raha be loatra le oxygène omena an'le olona de mety misy lasany amin'ny masony iny oxygène iny ary animbany masony zay zany hoe io tontolo iainana zay iainantsika io efa misy fatrany normal napetrak'Andriamanitra hoe zao ny fatra normal ny oxygène izay mahatsara ny masony olona anankiray zay zany le izy ka raha ohatra misy olona anankiray sepotra de avy ianao ao kopikopahana kely de tsy mety iny azo kopahana izy fa alao tapenana amin'ny masony satria manafaingana ny fidiran'le oxygène mankany amin'ny mason'le olona izay kopikopahana zay le olona indrindrandrindra reo miasa mikasika ny sodura misy botaina oxygène ampiasaindrareo de mivoaka le oxygène kanefa mbola tsy aprehetiny le izy de tonga ny amin'ny masonao any iny tena tsy tsara izay zavatra zay be debe zany ny fitandremana zay tokony ataotsika be debe ny fitandremana tokony ataotsika efa manana tontolo iainana napetrak'Andriamanitra isika de ireo no ajaina aloha ireo no ajaina ka hito moa zany afatra ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa mame oxygène olona atsika tandreny masony tsy ho tratrany oxygène fa manjary manimba vetivety lay faritra atao hoe transparent eo amin'ny maso de le atao hoe cornet anisan'izany koa ny hazavana be loatra rehefa mijery an'io masoandro isika mazava loatra io masoandro ary tony atao hoe jeu de lumière zay ataon'ny olona itony mazava loatra izy io ary izay zavatra zany hoe azavana be loatra zay manimba n'le milieu transparent ankoatran'io ny hafanana tena manimba mihitsy raha ohatra hoe misy afo mirehitra de mandeha ho akaikin'le afo mirehitra anao mitanynafo ohatra ataotsika de le hafanan'le afo miditra ao amin'ny maso de manimba n'lay faritra transparent zay zavatra zay tena manimba n'le faritra transparent zay zavatra zay ka
tsy ny radiation any amin'ny masoandro ihany zay ohatra hoe resaka nucléaire zavatra tran'zany no mety animba ny faritra transparent maso io de ny cornet fa na de eo azavana hitatsika io na ny hafanana zay hitatsika zany hoe reny rehetrarehetrareny zany a mila fitandremana avokoa zay zany ny faritra voalohany ny faritra transparent voalohany mangarahara eo amin'ny mangarahara zany hoe afahan'le hazavana miditra makany anatiny any miditra ny anatiny fa raha vao tsy afaka miditra amin'ny faritra io le hazavana dia tsy mahita ianao tsy ahita ianao ary tsy miampitany amin'ny tsy miampita amin'ny atodohany mihitsy ny afatra ny hazavana zay raisy ny maso zay zany ny faritra voalohany ny faritra faharoa dia ny atao hoe humeur aqueuse izy io zany tsy ranoka anankiray ao amin'ny efitra aty anoloana ao amin'ny maso ny maso mantsy mizara efitra anankiroa cavité anankiroa ny aty anoloana atao hoe cavité antérieure de ny aoriana cavité postérieure zany hoe fitinoko kely aloha le izy ny rindrina aty anoloana zany a io le milieu transparent voalohany de le cornet io faritra mangarahara voalohany rehefa afaka ny rindrina mangarahara io tsika de miditra ao anatiny lay efitra voalohany ao ny ahitana ny humeur aqueuse io tsy ranoka izy io zany tsy ranoka zay mangarahara ihany koa ahafahany hazavana miampita de ny faritra faharoa zany hoe ny efitra faharoa any aoriana dia io indray ny atao hoe cavité postérieure de mbola mangarahara koa izy io satria misy tsy ranoka hafa kely ohatran'ny lakôly zay izy io le atao hoe humeur vitrée de manelanelan'lay ataotsika hoe faritra voalohany sy ny faritra faharoa de misy an'lay atao hoe dioptre l'antidioptrika zany izy io reo faritra efatra reo zany tany saiko le mandeha ny cornet ny humeur aqueuse ny cristallin de ny humeur vitrée reo zany faritra efatra mangarahara tsy maintsy manavatsava an'ireo faritra efatra reo ny hazavana zay vao afaka pitainy maso mankany amin'ny atidoha ka raha tsy tafapita le hazavana dikan'izany tsy mahitatsika tsy maintsy miampita io hazavana io zay vao afaka mahita isika zay vao afaka mahita mihitsy zany ty maso ty dokotera le tsy ranoka zany le tsy ranoka voalohany na le tsy ranoka faharoa le ataotsika humeur aqueuse na humeur vitrée izy io zany tsy ranoka izay mangarahara transparent ozytsika teo raha ohatra zao maka rano anankiray tsika rano amin'ny tavoangy anankiray tsika de misy olona anankiroa any andaniny roa an'le tavoangy de mifampijery amin'ny alalan'ny tavoangy izy roa de tokony ifankahita ihany izy io misy olona ao ambadika eo satria mangarahara le rano fa raha andaotsika asitsika couleur io rano io asitsika couleur ataotsika asitsika colorant menamena io manomboka tsy hitanao le olona tsy ambadika satria lasa troublé zany hoe lasa misy lokon'lay tsy ranoka dia afaka manakana ny hazavana tsy ampita zay zany le izy inona zany ny antony faharoa mahatonga ny io tsy ranoka io lasa maloto ohatra hoe ny tension ohatra de satria misy lalandra kely zany madinika mihitsy eo amin'io maso io ka raha ohatra vaky io vokatry n'le pression n'le tension zany hoe lasa miditra ao anatin'le tsy ranoka mangarahara le transparent zany le ra de lasa maloto io raha ohatra voadotondro zao ny olona anankiray de voadona amin'ny masony de misy lalandra vaky ao de le ra lasa miditra ao am'le faritra mangarahara de lasa miena ny hazavana raha tsy résorbe zany hoe raha tsy trohana ilay ra de tsy ahita tsara zany le olona rehefa avy eo fa eo am'lay humeur aqueuse ihany ho resantsika amin'ny fotoana manaraka moa ny atao hoe glaucome io tsy ranoka io zany misy pression normale izy io le atao hoe tension oculaire zany hoe raha ohatra raisinao masonao de potsipotserinao ohatran'izao de misy pression izy io ohatra zao baolina anankiray
popina izy io de feno rivotra de lasa miamaivana arakaraka ny anasiana rivotra betsaka n'le baolina miamaivana fa zao miamanify ary mety hovaky le baolina de ohatran'izany keo masotsika misy anotsiranoka ataontsika io merakeuse io zany zay mangarahara fa misy fetrany ny abetsaka n'le tsiranoka fa raha be loatra le tsiranoka dia lasa ibontsina be ny masony olona anankiray ary tena zava-doza mihitsy zay zavatra zay moa ny atao glaucome mbola ho resantsika manokana izay zavatra zay any amin'ny fotoana manaraka any inona no arovatena amin'izay indray fiarovana moa zany de ny amin'ny tsisiny loto eo amin'ny maso io satria lay masotsika zany mamokatra an'le tsiranoka foana de mba hatonga an'le pression en équilibre donc tsy maintsy misy miditra tsy maintsy misy mivoaka ka le faritra mivoaka raha ohatra tsetsina raha tsetsina ny dalina de lasa feno rano ny arabe ohatran'izay zany ka lay fivoahan'lay rano lay fivoahan'le tsiranoka raha ohatra tsetsina ka zay mahatonga ny glaucome anisan'ny mahatonga n'le glaucome ka io lavaka kely zay andalovan'lay tsiranoka mila tsy tsentsina mihitsy afadina mihitsy matsentsina ka raha ohatra atsika zao ohatra hoe misy taimaso ny olona anankiray io taimaso amin'ny masony eo a loto io ary mety anentsina n'le lavaka kely io mety anentsina ny lavaka kely anome ohatra anao fotsiny namana Elian mba azahoantsika tsara ina kay zavatra mitranga rehefa mitomany ny olona anankiray mamokatra ranomaso ny olona anankiray ary io ranomaso io tonga no anatin'ny orona zay mahatonga ny olona mitrokatroka n'le tsiranoka tonga manao ohatran'izany satria le ranomaso ary ambony a miditra ao anatin'le lavaka kely de tonga ao anatin'ny orona tonga ao anatin'ny orona ka reo lavaka kely ireo zany a saropady be mihitsy aona ny atonga andreo tsy hotsetsina ny atonga andreo tsy hotsetsina de araka le teneniko teo a ny fahadiovan'ny tontolo iainana ny fahadiovan'io maso io a tsy hisy taimaso firy sasana ny taimaso diovina ny maso mba tsy hisy loto hipetrapetraka an'io a fa anentsina n'io lavaka kely io a de hipetraka ny olana rehefa avy ao misaotra betsaka dokotera amin'izay fampidirana sady ny tsara ho fantatra momba ny maso zay aloha zany fomba tsotra entiko anazavana azy amin'ny mpiaina ary izay ihany koa ny amaranantsika ny tapany voalohany amin'ity fandarana mikasika ny maso ity de amanaraka moa zany tsika de hiditra antsipriany amin'ny karazana aretina mety mahazo maso ary zay tena olana be dehibe mihitsy am'izao andro iainantsika zao zany zavatra any de mametraka ny mandra-pioana indray amin'ny piaino a Laratabi moa zany de omena foana 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 33 12 261 33 12 261 77 de misaotra betsaka dokotera fa ho betsaka reny fantariana vokatra izay a tena ho betsaka fa ny azo antoko aloha zany raha fitinina de hoe mila tandremana ny maso mila tandro ny fahadiovana isika raha azo ataonao mipetraka amin'ny faritra madio amin'ny tontolo iainana de zay ny tsara indrindra zay indrindra ny olona moa zany zao miezaka makany ambany vohitra isan-kerinandro mipetraka ny mihitsy zany mety mipetraka mihitsy ny mety zany raha azo fitina zavatra resanaka de misaotra indrindra dokotera miaraka taminay teto mazava ho azy fa tsy maintsy hitoy ny fandarantsika fa ny amin'n'tian'io ity aloha atreo ny namaranantsika azy nisy ny torohevitra nomeny dokotera tao a mazotomanao fampiarana fa zay nanao fampiarana nahita fahombiazana efa meny teo ihany koa ny laharana izay ahafahanao miantso azy aza mihafahafa mihitsy hitanao manokana ny ilay raintsika zay ny an-danitra de mametraka mandrapitafa ho amin'ny fandarana manaraka indray azy raha sitrapolay nahary ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana
ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana, fiadanana ny hoanao. Mankasitraka ny amin'ny fahazotoanao miaraka aminay ary mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Efa nandinika ny amin'ny votoatin'ny Efesianina isika tao anatin'ny andro vitsivitsy ka nahita ireo lohahevitra lehibe izay noresahan'i Paoly tao anatin'ity boky ny Efesianina ity. Ohatra amin'izany ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa ny ady ara-panahy lehibe, ny famonjena, ny fandehanana ao amin'ny fiainana kristianina. Izany ny fahitantsika. Fa mitenio ity isika dia ijery ny fahadimy amin'ireo lohahevitra lehibe noresahan'i Paoly ireo ao anatin'ity epistily ho an'ny Efesianina ity, tsy inona izany fa ny firaisan'ny Jiosy sy ny jentilisa, ny firaisana eo amin'ny Jiosy sy ny jentilisa. Marina fa ny Jiosy no nanana ny fahamarinana tamin'ny voalohany, ary avy eo amin'ny Jiosy no nivoahan'i Jesosy ihany koa, saingy tsy ny Jiosy ihany no foko na ny firenena izay tian'Andriamanitra hovonjena. Vokatry ny fahotana dia tsy maintsy nijery izay olona mino azy Andriamanitra mba hanankinana ny fitondrana ny fahamarinana na ny fitondrana ny fahazavana amin'ny hafa. Toy izany ohatra tamin'ny andro ny Noa. Rehefa feny faharatsiana tanteraka ny tany, dia i Noa no hitan'Andriamanitra fa marina, ka dia izy no mpitondra ny hafatra mikasika ny safodrano. Taty aoriana ihany koa dia niverina tao anaty faharatsiana indray ny olona, ka dia i Abrahama no hitan'Andriamanitra fa marina, ka dia izy no nifidian'Andriamanitra mba hitondra ny hafatra, ary avy eo amin'ny taranak'i Abrahama no nipoiran'i Jiosy. Vokatra izany no nahatonga ny Jiosy ho firena voafidy, kanefa dia indrisy fa lasa niavonavona izy ireo, ka nanao tsinotsinona ny hafa firenena, nanao tsinotsinona ny jentilisa na ny Samaritanina aza, zay azo lazaina hoe mifanila sistany amin'izy ireo tena akaiky dia akaiky tokoa, dia niavonavonany. Saronao ve le nambarany vehivavy Samaritanina rehefa tafiresaka tamin'i Jesosy izy indray andro. Jaona 4:4-5. Jaona 4:4-5. Fa hoy raha vehivavy Samaritanina tamin'i Jesosy io: nahoana ianao no Jiosy ka mangataka amiko hosotroina, nefa ho vehivavy Samaritanina? Fa ny Jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritanina. Zany ny fanabeazana Jiosy. Ny Jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritanina. Ny Jiosy mihitsy no nametraka io fitsipika io fa tsy manan-draharaha amin'ny Samaritanina izy ireo. Fantany Samaritanina izany, zay nahatonga azy niteny tamin'i Jesosy. Raha mijery koa isika taty aoriana, dia nanamafy izany ny fanambaran'ny apôstôly Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:7-20 tapany voalohany. Asan'ny apôstôly 10:7-20 tapany voalohany. Dia hoy izy taminy: ianareo mahalala fa fady amin'ny Jiosy ny hanan-draharaha na hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Ianareo mahalala azy izy Petera fa fady amin'ny Jiosy ny hanan-draharaha na hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Zany ny toe-tsain'ny Jiosy, ary fantany manodidina izany, fantany olona izay mifanerasera amin'ny Jiosy izany, fa ny Jiosy dia fady miantrano manan-draharaha amin'ny olona hafa firenena. Mario tsara io voalazan'ny Petera io, fa tena fady amin'ny Jiosy ny hanan-draharaha na hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Izany toe-tsaina izany dia tena mafiorina tokoa teo amin'ny Jiosy, ka na dia lasa kristianina aza izy, dia mbola misy ny nanana izany toe-tsaina izany. Koa izany nahatonga ny Paoly na mpianatra ao amin'ny bokin'ny Efesianina fa efa rava
io rindrina lehibe nampisaraka ny jiosy sy ny jentilisa io tsy misy intsony ny fahasamihafana fa dia iray ao amin'i jesosy kristy avokoa ny olona rehetra na jiosy na jentilisa. toy izao moa nambaran'ny paoly ao amin'ny Efesiana 2:7 hoy paoly: fa izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana, nandrava ny efitry ny fisarahana. Jesosy no nandrava ny efitry ny fisarahana izay natsangany jiosy. Jesosy no fihavanan'ny kristianina rehetra. Jesosy nahiray ny olona rehetra. Tena loha hevitra lehibea sy goavana ity fampiraisana nataon'i Jesosy ity, ka dia nasongadin'ny Paoly manokana izany ao anatin'ny bokin'ny Efesianina. Amin'izao fotoana izao koa dia mety mbola misy kristianina mametraka rindrina mampisaraka toy ny firenena, ny firazanana, ny volon-koditra sy ny sisa. Tadidio anefa fa efa tonga teto an-tany Jesosy mba handrava izany, koa dia lasa iray isika ao amin'i Kristy. Raha ny marina ny mba hatanteraka izany dia Andriamanitra mihitsy no nanao ny fampihavanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Toy izao no ambarany ao amin'ny Efesiana 2:4-5. Efesiana 2:4-5: ary ampihavana antsika rotonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Nampihavanan'Andriamanitra ho iray isika noho ny azo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Tena izany tokoa no etahitan'Andriamanitra dia niahatonga antsika ho iray, ary lasa ivon'ny bokin'ny Efesianina mihitsy ity firaisana ho tena iray ity. Manamafy izany ao amin'ny 7:5 dia nihatongavany jentilisa ho piray lova sy ho tena iray, ary ho mpiomina ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Lasa piray lova sy tena iray isika ao amin'i Jesosy. Ny 7 amin'ny 4 dia nanamafy Paoly hoe mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana. Mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana. Tena mila fahazotoana ny fitazonana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana, ary misy akony izany eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiainam-piangonana. Tena hoe misy zavatra hita hoe tena iray. Zany ny ambaran'ny Paoly amin'ny 4: iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. 5 amin'ny Efesiana 4 ihany: iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. 5 iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra. Jereo tsara fa tena ventesin'ny Paoly imbetsaka ny hoe iray. Ko raha mety ianao dia ho tafiditra ao anatin'izany firaisana izany ihany koa. Fanirian'Andriamanitra izany, ary fanirian'ny Paoly ihany koa ka nampianariny ahitsy ianao ao anatiny ity boky ny Efesianina ity. Ivavaka isika. Ray masino misaotra nampiray anay ao amin'i Jesosy. Ekena fa misy ny fahasamihafana eo aminay, saingy ianao kosa nampiray anay. Koa ampianaro ary izahay hanaiky ny fampiraisana izay nataonao, ka ho hita eo amin'ny fiainanay ene izany firaisana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na
feo fanantenana.org.